Ny fanebaka ny samy HVM mikasika ilay raha motion de censure nalaza teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro lasa teo. Voatonontonona indray ny anaran'ny solombavambahoaka n'Antalahy fa namitaka ireo solombavambahoaka namany sy ny vady telo teo amin'ny fanolorana irety motion de censure ity. Fampanantenana 4 sy volabe etsekilany namaly ny fanononana ny anarana ho isan'ny mizara vola ihany koa ny filoha-hevitra avy amin'ny faritany nantsiranana. Sy mbola afabelan'ny gouvernement Takolo Roger ireo solombavambahoaka sasany ny Tsimbazaza anambatra ny hery ny vondrona parlementaire mapara misa 3 anovana ny prime ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernement. Tanjona hafa momba ny lehibe mpitarika azy ireo kosa ny tsy naneken'ny tima izany fitsim-pahapitrikisana izany. Efa miainga ve ny fitorinan-dravalumanana marika momba ny fidirana eto Madagasikara. Mpiasa efatra VAOVAO serana mpiara-manidina Antsirabe niasa tamin'ny alahady natongavany io ny voatazona tao fanady adiny efa ho herinandro izao. Mbola voatazona ny fiadanana ihany koa ny mpiambina ny filoha teo aloha ity Jean-Marc Comba sy mbola nisy nipika ny fanady adiny hatreto. Tandidondozana ny fahateran'ny taranaka ankehitriny loza mitatao amin'ny atidoha ny filalaovana finday amin'ny alina maharitra loatra. Adindroa farafabetsany no tokony hiatrika ny jiron'ireo finday ireny na solosaina na fahitalavitra ny mason'olombelona. Misy fiantraikany indrindra fa ho an'ny maso ny fijerena azy ireny amin'ny andro alina. Ny Facebook anefa izay manaraka ny tanora ankehitriny hatrany am-pandriana. Lany tamin'ny isam-bato 1,5 isan-jato ny filoham-pirenena brezilianina teo aloha Dilma Rousseff rehefa nifanandra tamin'ny Aissionnaire sy tamin'ny Salamisa 2,7 isan-jato. Onda faharoa atao anatin'ny efataona manaraka indray ahitana ny politika ny fifampiresahana amin'ny rehetra raha ny fanambiny. Ny andiny avy hatrany. Toujours meilleur. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà. De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tompoko lasy tsongovavy ny tsy diny indray ny tokantrano aminy izao alatsinainy alina izao miarabano ary manasinao indray naraka ny fampahalamba-vao eto amin'ny fahitalavitra ny KOLO TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy ny politika avy hatrany efa miainga ny fanadihadiana momba ny nidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny teto Madagasikara. Midika ve izany fa efa misy fitoriana napetraka ny fitondram-panjakana momba ity filoha teo aloha ity isan'ny antony azonana azy any Antsiranana ve izany hatreto aloha ireo mpiambina sy mpiasa ny serana mpiara-manidina ao Antsirabe natao fanadihadiana tsy fiadanana nanomboka ny asabotsy farany teo. Firaisina tsikomakomba amin'ny fidiran-dravalomanana ntsokosoko no anenjeny ireo mpiasa ny serana mpiara-manidina ireo fanadihadiana. Ny vaovao efa azo antoka dia ny hoe Antsirabe izay toerana nandraisan'ny fiaramanidina ny ala teto tamin'ny taona 2020 no toerana nidirany ny aliny alahady 12 Oktobra na vao mangeran-dratsy ny alatsinainy 17 Oktobra farany teo. Raha ny loharanom-baovao azo, toerana telo samihafa tany Afrika Atsimo no nitsidihany ary ny ainga avy amin'ny toerana fahatelo io izay efa nisy fiaramanidina spesiala ny andry azy izy no teto Madagasikara ny gadona tany Antsirabe.
Piasa efatra avy amin'ny seranam-piaramanidina Antsirabe, niasa tamin'ny alahady io araka izany no voatazona natao fanadihadiana. Ny alakamisy lasa teo, tonga tany Antsirabe niraka avy amin'ny fitondram-panjakana, naka ireo olona ireo hiakatra aty an-drenivohitra. Efa nisy fanadihadiana natao tany Antsirabe, dia hoe lamina le izy dia tampotampoka teo indray dia nisy olona avy aty amin'ny présidence laza fa mitohy ny fanadihadiana dia nanomboka ny lakamisy teo zany natao ny fanadihadiana dia nidina violon reo olona reo fa hoe mbola atao fanadihadiana dia rehefa aveo hoe tsy vita ao Antsirabe le ankety fa tsy maintsy hoentina miakatra aty Antananarivo dia atao amin'ny brigade de recherche atao fiadanana no tazomana an'ireo. Ny sabotsy lasa teo araka izany no tonga teto fiadanana ireo olona efatra ireo. Maro amin'ireo havany sy ireo mpombazo no manameloka izao fisamborana izao. Ankoatr'izay, tsy manana fitaovana ahafantarana mialoha izay fiaramanidina ho avy ny piasan'ny seranana ao Antsirabe. Ny avy aty Antananarivo no tokony ahafantatra mialoha hoe isy fiaramanidina ho avy sa tsia. Dia tsy fantatra hoe ahoana na ahoana zany ny tohiny fa ny tena tokony ho izy tokony tompona andraikitra ambonin'ny ACM zany mahafantatra n'io zavatra io satria ireo mpiasa ireo tsy ary fitaovana tsinotsinona ny Antsirabe tsy mahafantatra hoe tokony isy roplanina na tsy isy roplanina fa ny avy aty amin'ny foibe aty zany no miavize foana ry zareo hoe misy roplanina ho avy any dia nefa ry zareo tsy mahafantatra hoe ahoana na ahoana dia nefa ry zareo indray mivoaroiroy. Isan'ny voatazona ihany koa nanomboka ny zoma lasa teo izany Max Combat, mpiaro manokana na garde du corps ny filoha teo aloha. Amin'izao fotoana izao raha ny resaka mandeha sy ny voalaza eo amin'ny pejy manokana ity mpiambina filoha teo aloha ity dia manao grève de la faim izy. Raha ny lojika, ny ACM na ny aviation civile de Madagascar no tompona andraikitra voalohany amin'ity raha ity. Ary rehefa miozongozona ihany koa ny sezan'ny tale generalin'ny ACM ankehitriny. Izy ireo no mandraikitra ny fivezivezen'ny fiaramanidina eto an-toerana. Mahafantatra ihany koa ny andro sy ora iaingana ary atongavana. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra momba ity raha ity. Andrasana ihany koa izay mety ho valin'ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana. Hatreto mbola tsy nisy fanazavana ofisialy avy amin'izy ireo. Raha ny zava-misy tamin'ity anio ity, ny vory avokoa ny tompona andraikitra. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao mivoaka indray na fenina hampamoaka indray izao ny malaza taoriany ny raravolabe ny zaraina teny Tsimbazaza nanomboka azy inevra oldiana ny asabotsy farany teo ny fanebaka indray ny samy HVM mahakasika ilay raharaha motion de censure nalaza teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro farany teo voatontonony indray ny anarany ny solombavam-bahoaka an'Antala fanamitaka ny solombavam-bahoaka namany sy ny vadidela teo amin'ny fanolorany ity motion de censure ity fampanantenana 4 sy volabe hetsakilan'izay ny fanonana ny anarany ho isan'ny nizara vola ihany koa ny filoha lefitra avy amin'ny faritana Antsiranana fanadihadiana. Voatonona indray ny anaran'ny député Jovato raha ny filazan'ity solombavam-bahoaka ny Sambava ity ny député Jovato no isan'ny nitarika ny resaka motion de censure tamin'ny fiandohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena. 4 iray avy ao anatin'ny volana ny voalaza fa nampanantenainy ity solombavam-bahoaka n'Antala ity fa omeny ireo député raha manaiky ny motion de censure izy ireo. 20 raha taorian'izay nefa ny député Jovato mihitsy no nanao fanambarana tao amin'ny hôtel Colbert ny alakamisy teo fa manohitra ny motion de censure ary nilaza fa tsy misy antony tokony hanaovana izany. Ireo député zay natonga fitenenana hatrany amin'ny motion de censure ary nisy ny teny hatramin'ny empêchement na président ary nampagnantegna fagnatiny voavolana hagnamia 4 député rapitson'izigny efa nivadika sady tamin'le teny nataony ary tsy vita nivadika fa nidakany mihitsy nitsipahany le teny rehetra nataony teo anatrany député zay miisa enigny amin'ny 20 tamin'izany fotoagna zany ary nasakina madiky zahay ny ampitson'igny izy le niresaka motion ny empêchement dia magnaraka igny izy am'izay koa dia namadidresaka hatramin'ny fahitalavitra etako tamin'ny zoma aly. Fa isan'ireo nalaza ho nizara vola teny ihany koa ny filoha lefitra avy amin'ny faritany Antsiranana mahazo asy sy Fredy efa nisy solombavam-bahoaka ny joro vahaolombelona tamin'ny fandraisana lela vola mitentina 10 hetsy ariary tao amin'ity filoha lefitra ity. Nandiso izany ny tenany androany teny amin'ny hôtel Colbert. Fanaovana sonia tao amin'ny birao koa nanaovana sonia fa tsy nahita hoe député ny vidiana tsy akory ny tena koa ary mazava ho azy fa io moa zany rehefa misy zavatra atao
ao anatin'io assemblée nationale io dia mandeha foana ny resaka hoe misy zao tatsy misy nandray an'izao tatsy ho atsy ary tsy voatery tany amin'ny zay pombany gouvernementa ianitra ny zavatra zany fa na dia any ambadika any. Isy ve ny ino izany rehefa solombavambahoaka ihany no milaza ny mifanohitra amin'izany fa sady nandray volana nanao sonihy. Tsy fantatra intsony izay tena marina tamin'ity raharaha ity. Samy manana ny filazany avokoa ireo solombavambahoaka. Ny mampametra-panontaniana dia ny hoe ahoana no 5 andro aty aoriana vao samy maneho hevitra ireo solombavambahoaka ireo. Nisy fifanarahana tsy tanteraka ve teo anelanelan'izay fotoana izay. Mbola andrasana ihany koa hatreto izay votoatin'ny ampamoaka voalaza fa avoakan'ny solombavambahoaka Nantalahy. Mbola mahakasika izay motion de censure na fitsipaham-pitokisan'izay hatrany tsy mbola vita ny raharaha motion de censure ary misy ireo solombavambahoaka no milaza fa tsy mbola afabela ny gouvernemanta ankehitriny vokatry ny tsy fahombiazana isan'ireo mikasa ampivondrona ny heriny ny vondrona parlementaire mapara misa 3 amin'ny fisin'izy ireo fa ilaina ny fanoana ny prime ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernementany. Tanjona hafa mihitsy kosa ny an'ny tim tamin'ny fitsipahan'izany dia ny fitarazony ny fidindra valomanana marika afaravohitra fanatediny. Na dia efa nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny mampanohitra azy aza ny atoko tima ao amin'ny anteny miram-pirenena isan'ireo 100 nanao sininy fitsipahana ny motion de censure teny amin'ny hôtel Colbert ny alakamisy teo. Hatreto mbola tsy hita mivaingana izay endrika fanoherana nataony. Farany teo aza gaga ny rehetra fa nanona ny gouvernementa indray ireo mouvance ara-valomanana sy Tsimbazaza. Fantatra ny anton'izany androany, araka ny kajy politika nataon'izy ireo dia hiemitra indray ny fiverenana valomanana tsy faravohatra raha ny solo teo Ikolo Roger sy ny ekipany. Aza ny azo vema ny resanareo rehefa miresaka ty amiko nareo. Ny azo vema ny manao publicité fa na son ny anay publicité anao tena dia tsotra. Aza hodikodina amin'resaka fanavana prime ministre mandritra ny efa-bolana indray raha-pirenena fa ny zava-dehibe aminay dia ny fampidiniana ny amoana n'Andriamatora Valomanana ary ahafahany miverina amin'ny tranony. Ka zay tsy andany andro efa-bolana vao hiresaka indray momba izay zavatra izay. Tsy adidinay na ovaina ny gouvernementa na tsy ovaina efa mpanohitra izay. Mazava izao ary voapiroso fa resaka takalo politika indray ny faneken'ny tim anohana ny gouvernementa iny. Mandra-pahavita n'ity fotoam-pivoriana ity ny fanarahana tamin'ny fitondram-panjakana fa mila averina tsy faravohitra raha valomanana marika. Itsakilany kosa ny vondrona parlementaire mapara izay efa nalaza ho nikonikonina ny motion de censure ny herinandro lasa teo mbola nanamafy fa ny fandravana ny gouvernementa ihany no vahaolana. Tsy minisitra iray raha ny nambaran'ity solombavambahoaka mapara ity no tsy nahavita ny asany tao amin'ny gouvernementa fa hatrany amin'ny prime ministre Ikolo Roger mihitsy. Zahay mahita fa betsaka ny tokony ho jerena ao anatin'io gouvernementa io na kosa dia hoe na ny filohan'io gouvernementa io ny chef du gouvernement azo ataony mijery azy amin'ny za zao misy signature tokony atao amin'ny ministère ny fahasalamana ao tsy vita misy un mois mahery tsy vita nefa projet de financement miaraka amin'ny bailleur de fondsika le izy. Raha vatanteraka aloha zany hatreto ny momba ny motion de censure ny herinandro taorian'ny nanomboan'ny fivoriana ra-potoana mbola tsy nisy lahadinika mazava hodinina. Raha pitso amin'ny folora vao fantatra fa iroso amin'ny fandaniana ity lahadinika ity ireo solombavambahoaka. Mbola amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsy miady mampaty ny AV7 saingy nanipika fa malemy ny fanjakana ankehitriny afaka nanatrika ny fandevenana ny anabaviny ny filoha taloha Marc Ravalomanana omaly samy manakina ny fanjakana avokoa na ireo mpomban-dravalomanana na ireo izay tsy mankasitraka ity filoha taloha ity toy ny gadra nanaovana an-dravalomanana hoy ireo mpombazy fanatediny. Samy miaro ny tombontsoa miviany rehetra manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny indrindra ny fiverenan-dravalomanana eto Madagasikara. Malemy mifanjakana natona naikina mpiakatra an'ity filoha teo aloha ity teto Antananarivo nandevina ny anabavy no maly hoy ny filohan'ny AV7. Tsy mbola mikombona ny fery hoy ny avy eo amin'ny AV7. Ny fahitanay azy diso tsotra loatra ny fanjakana raha ampitahina amin'ny zavatra rehetra nisy sy ny tantara nisy teto amin'ny fanjakana. Raha nome ohatra tratra fahoriana ohatr'izay ny ministra Maharanty aloha ministra Maharanty no lazaiko ny mama ny maty ny dada ny maty tsy navela ny Ravalomanana ihody aty Madagasikara. Zany akory tsy midika hoe zay nanao ratsy ve dia hovaliana ratsy fa aminay diso tsotra loatra ny fanjakana zay moa ny fatany fa mety dia nataony dia anjarany rehetrarehetra mamisavisa an'izay rehetra izay.
Efa tratrany toy izao ihany koa ny amiral Dideratsiraka tamin'ny taona 2012 raha namony ainy ny rahalahiny saingy tsy navelan-dravalymanana ody an-tanindrazana ho loharam-baovao iray akaiky azy. Saingy nateriny fa tsy mitahiry izany an-dolo-po ny amiral Ratsiraka ary mahaleo tena sy maefa amin'ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fanjakana malagasy. Fifampiresahana sy fifandeferana nefa no ilaina amin'izao fotoana izao hoy ny ankolafy Ravalomanana. Na izany na tsy izany, takin'izy ireo hatrany ny amerenana ity filoha teo aloha ity eny amin'ny trano fonenany eny Faravohitra. Administraterinay hatreto fa dia migadra izy. Ninona tenen'ny fahefanam-panatanteraka dia migadra izy. Ary nahita ny endriny nareo dia ohatrany ny endrik'olona migadra. Misy iray taminareo nanontany hoe manao izy ihany dia ohatran'ny io endrik'olona migadra io. Hita mihitsy ny olona migadra izy ka iny moa anjaran-drareo mahita hoe mety na tsy mety zay anjaran-drareo mandalanjalanja hoe mendrika ho ana filoham-pirenena teo aloha ve zay sa tsy mendrika. Tsy nilaza feim-potoana intsony kosa ny TIM ary tsy nanambara ny hidina an-dalambe, izany hoe tsy nilaza ny anao tsindry amin'ny fanjakana amerenana an-Ravalomanana etsy Faravohitra. Tsy mbola misy resaka ihany koa ny fakan'izy ireo ny filoha lefitra fahafito eny amin'ny antenimieram-pirenena hatreto raha toa ka nivaivay ny fanambarana fanoherana nataon'izy ireo mialohan'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena. Raha tsy hivina, helikoptera no nampiakatra an-Ravalomanana teto Antananarivo ary io ihany no namerenana azy any Antsiranana. Ora telo izy no teto Andrenivohitra ary mpitandro filaminana maro no nanaraka an'ity filoha teo aloha ity tany Ambantsena, toerana nandevenana ny zokin'ny vavy. Tsy afaka nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa izy. Fa eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray no raisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny ilapam-panjakana Iavoloha io hariva ireo délégation avy amin'ny Assemblée populaire de Chine. Tsy nisy valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filoham-pirenena, tsy nisy fanazavana ihany koa hoe inona no tena antondian'ireo solombavambahoaka sinoa ireo ankoatry ny hoe fifanakalozana traikefa izay efa nolazaina teny amin'ny antenimieram-pirenena androany maraina io maraina io dia efa nandalo teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ihany koa izy ireo. Ny tsikaritra dia nahatraritra ihany ny fiaonan'ireto sinoa ireto tamin'ny mpitondra malagasy kanefa kely dia kely ny vaovao azo tamin'izany. Foy ihany koa ny fanazavan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany maraina mahakasika izay fanampanazavana. Ka zany ny antony mahatonga azy tonga eto manambara amintsika vahoaka malagasy izay finiavana anatevina zay fifandraisana amin'ny Madagasikara zay. Ny faharoa anatin'ny drafitra eo amin'ny zavatra eritreretin'izareo ihany koa zany ny hanatevina ahoana ny fomba iaraha miasa amin'ny antenimieram-pirenena rotota. Vaovao avy any anivo ny antenimieram-pirenena trano telo andro mialoha ny andinina ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 nambaran'ireo solombavambahoaka tafaresaka taminay fa mbola tsy tonga ny ampelantanan'izy ireo izany volavolan-dalàna izany mahalohan'izay ho fandaniana ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana. Tsy naneo hevitra raha tsy amin'ny fihaonan'izy ireo amin'ireo solombavambahoaka amin'ny fotoana anolorana io teti-volavolan-dalàna io nambaran'ny gouvernemanta fa hodinina ny anivo ny tiandro-panjakana mpanao lalàna ity kosa ny ministra ny vola sy ny teti-bolam-panjakana araka ny vaovao azy ny anivon'ny ministera io maraina io. Nambaran'ny solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementera mapara iray fa ny fiverenana amin'ny fanajana ny lalam-panorenana izay voahitsakitsaka ny tokony atao fa tsy fandaniana lalàna mahakasika ny teti-bola izay nambarany fa afaka miandry. Fanampanazavana. Démocratique ve fifidianana bureau permanent tena constitution teo dia zay ny angaviana mba hiverana tsika constitution mba hanajantsika anazy satria zay mahasouveraintsika am'izay fa lasa manao tsy fanao dolo rehetrarehetra dia lasa zao baranany izy. Fa inona marina ny tena asan'izany solombavambahoaka izany na ireo solombavambahoaka sasany azy tsy mahafantatra akory ny tena asany maromaro amin'izy ireo nomena fampiofana eny amin'ny Colbert mandritry ny eninandro. Fampiofana izay tafiditra anatin'ny fanoana ny PNUD ny antenimieram-pirenena ho amin'ny fanjakana tsara tantany fanadihadiana. Tranga manala baraka ny vahoaka malagasy no re matetika fa fitsika ireo solombavambahoaka ary matetika dia voabango tokana izy ireo na dia maromaro azy ireo miezaka ny manaja ny safidin'ny vahoaka ny fidy azy. Voavidy vola, mpitady tombontsoa, saika endrika ratsy hatrany no emy matetika. Tsy mahay niasa ve ny solombavambahoaka. Misy tamin'ireo solombavambahoaka no tsy dia mbola mahafantatra loatra ny tena asa miandry azy ireo taorian'ny nahavoafidy azy. Ao ireo izay tsy zatra na dia mamaky fehezan-dalàna aza. Vokatr'izay, misy ireo manararaotra ka milalao ny safidin'izy ireo rehefa misy zavatra laniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ireo solombavambahoaka tsy miankina no tena tratran'izany matetika. Ka rehefa tonga eo zany zay efa
kely sisa dia 8 volana zay nalany député anay mbola mianatra anatin'izy io sasany manangan-tanana tsy tokony anangan-tanana sasany tokony anangan-tanana tsy manangan-tanana misavorovory ny sainy ataon'ireo mpanao politika hoe aty à droite aty à gauche atsika anao motion anao tsy anao motion zany rehetra zany nony tsy fahamatorana no tsy fahamatorana ara-politika sy arakasa anay député. Torolalana sy fanampahalalana momba ny asan'ny solombavam-bahoaka no nampiofanana azy ireto eto. Isan'ny lohahevitra hoentiny eto ihany koa ny fomba firafitry ny anteny meram-pirenena amin'ny ankapobeny. Manam-pahaizana avy amin'ny mpinoida sy avy eto an-toerana no manome fampiofanana azy ireo. Tanjona ny ampahafantarana azy ireo ny fanjakana tsara tantana. Le Parlement est un pilier fondamental. Fototra tsy azo ialana ny anteny meram-pirenena eo amin'ny firenena iray ho an'ny fanjakana tsara tantana. Ny fahafahana mametraka mpanohitra ao amin'ny androm-panjakana ity dia ahafahana mandanjalanja sy mametraka fanjakana tandalana. Ahafahana mamaritra ny fomba fampandrosoana manara-dalàna ihany koa ny fisian'ny solombavam-bahoaka. L'action législative vous permet de contribuer de façon décisive. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ity atrikasa ity ary tsy ho tapitra raha tsy amin'ny fahaefatra ny volana Novambra. Mizara vondrona telo ireo solombavam-bahoaka ka samy manatrika 2 andro avy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tafiditra ao anatin'ny andro fivoriana izay andraisan'ireo solombavam-bahoaka tampikarama ve izany ireo 9 andro anaovana fiofanana ivelan'ny Tsimbazaza ireo. Inona no vokatry ny fiofanana tahaka izao amin'ny toe-tsain'ny mpanao politika efa zatrady eto amintsika. Na ireo solombavam-bahoaka aza maro no tsy resy lahatra loatra amin'ny tena ho fambeazan'ity fiofanana ity. Fa ivadika lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray isika itetany Toamasina Antananarivo mahajanga ary toliary ireo mpitsabo ny Mercyship hatramin'ny 15 ny volana Jona 2024. Fandidina miisa 10 farafahakeliny no tanjona amin'ny fandalovan'ny Mercyship eto Madagasikara ataon'ireo mpitsabo 700 sy mpilatsaka ny sitrapo 200 any amin'ny hôpitaly manara-penitra Toamasina no misy ny fisafidianana ireo mararina ny centre de sélection hatreto. Aretina karazany 9 no jerena manokana amin'ny tietsika ity akoatr'ireo fanampiana amin'ny sehatra hafa fanatetiny. Tsy mbola fantatra hatreto ny toerana isoratana anarana ho an'ireo olona liana amin'ity fitsaboana maimaim-poana atolotra ireo mpitsabo sy mpilatsaka an-tsitrapo miisa 900 avy ao amin'ilay sambo Mercyship ity raha toka manomboka ny volana Novambra izao kosa. Ny fisoratana anarana ho an'ny Toamasina, ny volana Desambra ny any Antananarivo ary ny volana Janoary ny Toliara sy Mahajanga. Raha toka 9 volana no hijanona eto Madagasikara ity sambo ity fandidiana miisa 10 farafahakeliny no tanjon'izy ireo amin'izany sy marary miisa 300 isan'andro ao anatin'ny 2 volana. Aretina 9 no jeren'izy ireo manokana raha eto Madagasikara. Ny fandidiana amin'ny ankabeny, ny fandidiana ny tava sy ny ady vava, ny fandidiana ny aretin'ny taovam-pananan'ny vehivavy, ny fandidiana ny tsy fahasembanan'ny tongotra, ny fandidiana ny tsy fahatomombanana ary ny fandidiana ny mikarainkon'ny may. Hatreto, efitra miisa 3 ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Toamasina no ampiasain'ireo mpitsabo amin'ny fanaovana ny sélection. Itety any Toamasina, Antananarivo, Mahajanga ary Toliara ireo mpitsabo ao amin'ny Mercyship. Arak'izany miandry ny filazana ny toerana tokony isoratana anarana eraky ny faritra ireo liana amin'izany ankoatra ny any Toamasina. Raha tsy ahivina ny 17 Oktobra izao no fantatra fa hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fitsaboana any Toamasina. 12 Jona 2024 kosa no hiala eto Madagasikara ity sambo ity. Raha tsy ahivina ny taona 770 no nisian'ny sambo hôpitaly Mercyship voalohany ary Don Stephens no tompon-kevitra nanamboarana izany. Dia izay koa ny dirantsika eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana rehefa nokarohina nandritry ny taona maro saro ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny boriboritany fahatelo ny zoma alina teo ny jiolahy 4 amrongo fitaovam-piadiana teny Ambomirary sy ny manodidina, antsy be 4, basy kilalao iray, basy tena izy iray, sarotava iray ary baramina no nentin'ireo andian'olona ireo manao fanafiany voalaza fa tambazotra mpangalatra ireto sarona ireto mbola misy ihany naman'izy ireo ifampitiadavana hatreto. Io mbola tsy hita io no fantatra fa lehibe ny andian-jiolahy, nisy ihany koa ny vehivavy iray hafa voalaza fa nandray ireo fitaovana halatra fiara-miasa tamin'ny andro masom-pokon'olona moa no nahafana ny sambotra ireo olona ireo. Fanampanazavana tamo zany hoe ny fanaon-jareo hoe misy milaza izy hoe mpitandro ny filaminana zay fa sokafy regny zany angaviana mihitsy le olona mba tsy hanokatra trano fa ny mpitandro filaminana zany tsy manao arrestation any trano amin'ny alina fa tapitra ny amin'ny fitony ny arrestation amin'ny 7 hariva dia amin'ny 5 maraina vao afaka miditra amindray zany manao an'izay arrestation tokony ataony fa tsy mahazo hatreto zany efa matonany zany no
ny fampitadiavanao anatin'le izy fa izy io zany tsy groupe anankiray fa misy groupe hafa ihany koa fa mbola pikaroanan'le le groupe hafa zany fa ity moa zany ny groupe anankiray tratra zany atreto. Nitoboka pontsy eny an-tanymora moa ireo jiolahy ireo androany miandry ny fotoam-pitsarana azy. Dia izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny tontolo ny hainao manjery ilana vola be ny fanarenana ireo tahirin-tsary ara-tantara sisan'ireo very sy ireo simba ary ireo may raha miresaka vakoka momba ny horonan-tsary eto Madagasikara isika isan'ny fotoana tena nanimba ireo tahirin-tsary sy feo ary rakitra ara-tantara ireo ny hetsi-bahoaka an-tsesy nanomboka ny taona 2025 hatramin'ny taona 2024 farany teo nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena momba ny tahirim-bakoka amin'ny hainao manjery fanatetiny. Première fois en public, les Normaliens et Normaliennes chantent l'hymne malgache présenté par le président Charles. Tantaran'i Madagasikara no tontosaina tamin'ny taona 50 isan'ireo horonan-tsary antitra izany hoe vakoka sisa tavela ankehitriny mbola mpanao gazety frantsay no naka azy ireny efa vitsy dia vitsy isany horonan-tsary tahaka izany eto amintsika ankehitriny ny antsasamanila amin'izany dia tsy hita sy potika tanteraka ho an'ny ao amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny onjam-peo-pirenena nefa polisan-jato ny tahirin-tsary sy feo tao amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo-pirenena TVM sy RNM no avitra taorian'ny fahamaizana ny fanesesy nahazo azy ireo hatramin'ny taona 2070 ka hatramin'ny taona 2024. Ireo tahiry ireo izay nananan'ny FLA na ny fitehirizana ny vakoka eny Androhibe no sisa ananana ankehitriny isana tonga izany ny hetsi-bahoaka ny fandimby teto. Very maro mpitady idiny ny tantara na ny histoire contemporaine ny malagasy zany taoriny reny namay an'ireny. Ny zava-misy anefa soa ihany fa tany amin'ny FLA na ny fitehirizana ny vakoka ery Androhibe dia mbona tahiry ny ampahany ny ataontsika hoe teo amin'ny 700 eo na tahiry ny vakoka tato amin'ny radio sy ny televisionna malagasy ary efa vita numérisé zany izy ireo mahatratra eo amin'ny 700 ora no vita amin'ny zao fotoana izao. Mandringa noho izany fahafantaran'ny mpianatra sy ny mpikaroka momba ny tantara sy fifandraisana ho an'ny eto Madagasikara vokatra ny fahasimban'ireo tahiry ireo ho an'ny Omasina ifitoerana malagasy momba ny horonan-tsary izay efa nanangona tahiry tanatin'ny 450 taona niverenan'ny fahaleovantena ary isa mbola nahatahiry ireo horonan-tsary antitra mirakitra ny tantaran'i Madagasikara sy izay notontosaina teto amintsika dia efa ahina ho potika ireo sisa tavela ka tsy simba ny taona sy ny amandona ary ny zava-nitranga teto amin'ny firenena mila vola be izany. Nefa vola be manao le numérisation fa zay le izy tsy hoe afaka moka chiffre exact tsika satria na ny répertoriage ireny ary nge indraindray manahirana ihany fa ny azo atao fotsiny hoe mbola misy eo amin'ny 4000 heures eo zany ny archive nationale audiovisuel mbola mila karakaraina aingana satria isan'andro dia mipotika ireo isan'andro dia mipotika na ny resaka toetrandro fotsiny ary ka vao mandomando le tany dia mipotika le pellicule. Efatra amin'ny 700 tapitrisa ariary no ilain'ny Omasi amadiana ireo horonan-tsary antitra ireo ho numerika ka ahafahana mitahiry izany tsy misy io vola io ankehitriny ary tsisa ny vaindondra rahan'ny ministera PIA. Fanadidina manokana kosa nanizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity loza mitatao ho an'ny fahanterany taranaka ankehitriny ny fampiasana sy ny fiakinan-doha amin'ny tambazotra sosialy fa indrindra ho an'ireo manao izany amin'ny finday adiny 2 farafahabetsany no tokony hiatra ny jiron'ireny finday solosaina ary fahitalavitra ireny ny mason'ny olombelona iray noho ny fampiasana finday matetika nefa ina ho simba lolo kokoa ny retsika sasany miantoka ny fitadidiana ao anatin'ny ati-doha misy fiantraikany indrindra fa any amin'ny maso ihany koa ny fijerena azy ireny amin'ny andro amanalina fanatetiny. Mandritry ny alina mandraparain'ny andro atapitrisany ireo mpampiasa finday hatramin'ny sin'ny tambazotra internet. Raha ny zava-misy eran-tany fanadihadiana nataony manam-pahaizana vahiny momba ity tambazotra ity dia niena ny vaky boky any amin'ny biblioteka. Ho an'ny Université iray any États-Unis ohatra raha mpampianatra 5,700 isan'andro no mijanona ao amin'ny biblioteka mamaky boky ary maharitra 570 minitra isaky ny mpianatra izany amin'ny ankapobeny isan'andro. Niena ho mpianatra 3,700 isan'andro kosa izany ankehitriny ary
tsy misy afa-tsy 12 minitra isaky ny mpianatra tsisa amin'ny ankapobeny. Rehefa natao fanadintsiana dia ny tambazotra sosialy no mahatonga izany, tsy ny Facebook ihany, fa ao ihany koa ny Twitter sy ny hafa. Afaka manao Facebook na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra. Ny tanora no tena voasarika izany ary misy mihitsy ireo izay manao izany amin'ny andro alina mandramaraina. Misy fetrany nefa ny ora tokony ijeren'ny jiron'ireny finday ireny na ny solosaina na ihany koa ny fahitalavitra. Lumière aloha ny fantatra aloha fa ny écran tsy maintsy misy lumière foana. Fa ny exposition mety mandreraka amin'ny maso foana raha ela loatra. Tsaratsara aloha amin'ny 2 heures ilay olona dia maka repos raha ela indrindra. Mba irégénérer zany miasa le attention, rétine miasa izy. Mba irégénérer les pigments rétiniens rehetrarehetra araka ny fiasany tsara. Raha ela loatra ilay olona tokony adiny ray, adiny roa raha ela indrindra dia maka repos izy. Tsy mihoatra an'izay. Raha ohatra izy voatery asa ela be dia bon. Raha 8 heures par jour moa travail sur écran. Tsy maintsy fa anjarany mba maka temps de repos kely. Arak'izany tokony hakasasatra ny maso isaky ny avy niatrika adondroa ny jiron'ny finday na solosaina na fahitalavitra. Etsy ankilany, ho an'ireo izay miatrika azy ireny amin'ny andro alina, misy fiatraikany eo amin'ny fitadidiana ihany koa. Mazava ho azy fa raha reraka amin'ny maso manjary miena amin'ny fahitany. Ilay ankizy mosy connecté amin'ny andro alina zany hoe maharitra ela be mihitsy ny connexion any amin'ny torimaso indray ngamba zany misy fiatraikany izy iny raha miaro tory ela loatra mazava ho azy fa ny ora tokony atorintsika zanak'olombelona koa vao fetra ihany tena tsara mba mahazo adiny enina io isan'andro dia mba mandalo le amin'ny 12 alina iny atoriana. Eny anivon'ny sekoly tsy azo atao ny mitondra finday amin'ny ora fianarana, amin'ny ora fatoriana kosa ny ankamaroan'ny mpianatra no mijanona ela eo amin'ny finday. Tokony samy hayandanjalanja ny fotoana hijerena an'ireny finday, solosaina sy fahitalavitra ireny arak'izany ny tsirairay. Tokony ho feno adiny enina isan'andro farafahakeliny ihany koa ny torimaso indrindra fa ho an'ireo mpianatra mba hisoroana ny tsy fitadidiana. Hamaranana sady ny fiarahantsika tamin'ity anio ity lany tamin'ny 120 faingo 20 isanjato ny filoham-pirenena breziliana teo aloha Dilma Rousseff rehefa nifanandrana tamin'ny AESONEFS tamin'ny salanisa 20 faingo 30 isanjato manda faharoa ato anatin'ny efa taona manaraka indray ahitana ny politika ny fifampiresahana amin'ny rehetra raha ny fanampy fanadina teo amin'ny sary ny France 24. Tafajana teo amin'ny fitondrany Dilma Rousseff avy amin'ny antokony mpiasa na Parti des Travailleurs au Brésil. Nivoaka omaly ny vokatra ofisialy nitarika tamin'ny isambato raika amin'ny 20 isanjato ity filoha teo aloha ity manoloana ny candidat mpifanandrana taminy izay nahazo vato 20 isanjato avy amin'ny Parti Social-Démocrate Brésilien na PSDB. 12 taona ny fanesa izao no teo amin'ny fitondrana ny antokony mpiasa. Nanambara avy hatrany ity filoha ity taorin'izay fa fanovana maromaro no iseho atao anatin'ny fatona manaraka eo amin'ny lafiny politika izy fanovanana ny fandanina anivon'ny sampandra-panjakana fa ankoatra izay ho jerena ihany koa ny paikady rehetra tsy ampiakarina ny vidin'entana eo amin'ny tsena. Paikady vaovao ary sokatra ho amin'ny fifampiresahana ny fanambina petrana atao anatin'ny fitondrana manaraka izay tsy hitovy tamin'ny efa taona lasa teo. Ireo breziliana izay nizara roa mazava tsara tao anatin'ny fifidianana ny safidina. Ireo breziliana tavaratra izay nanoana tanteraka n'ity filoha ity ary ny candidat ny antoko-panohitra kosa no notohanan'ireo breziliana atsimo. Ny candidat AESONEFS izay nanaiky ny vokatra ary ny araby ity filoha lany tamin'ny fomba demokratika ity. Miantso kosa ity farany ametrana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ary hoentitra amin'ny resaka kolikoly izay isan'ny teraka resabe nandritra ny fotoanan'ny propaganda ka isan'ny navoatontonan'ireo mpiara-miasa akaiky ny filoham-pirenena Dilma Rousseff. Nisongadina tao anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity alatsinainy fa 17 ny volana oktobra ity teo amin'ny lafiny politika mivoaka tsikelikely ny anaran'ireo solombavambahoaka nivadika tamin'ny teny nomena noho ny vola be nizaraina teny amin'ny anteny miram-pirenena anafoanana indray ny motion de censure mahakasika izay fitsipaham-pitokisan'izay hatrany mbola misy amin'ireo solombavambahoaka no mikasa anatanteraka izany noho ny tsy fahombiazan'ny gouvernement Takolo Roger. Efa manomboka kosa ny fanadihadian'ireo mpiambina sy mpiasa ny seranam-piaramanidina Antsirabe mahakasika ny nidirany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara ary farany eo amin'ny lafiny sosialy tety an'i Thomas n'Antananarivo Mahajanga ary toliary ireo mpitsabo ny Mercy Ships hatramin'ny 15 ny Jona fa amin'ity taona 2024 ity dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity isaorana ianao naraka ny hatramin'ny farany amin'ny 7 latsaka fahefany no narahinao ny fampalalam-baovao amin'ny teny frantsay veloma tompoko.